Faly miona amintsika rehetra indray amin'izao fotoana izao, hiaraka mitombo amin'ny fahalalana any Kristy isika. Efa betsaka ihany ny lesona rentsika momba an Jeso Tompo. Anio isika dia hitombo amin'ny fahalalana any Kristy, ary ny odinintsika dia ny maha zanak'ondrin'Andriamanitra any Jeso. Jeso zanak'ondrin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra zay anakinantsika izany fampianarana zany dia isy maromaro. Kanefa ny tena fototra iangantsika dia ny Isaia 7:50 sy ny Jaona 1:1. Isaia 7:50 ary filazantsara ny Jaona 1:1. Zao manko ny voalaza ao amin'ny Isaia 7:50. Manomboka amin'ny andininy 7. Nampahoriny izy nefa nanetry tena ka tsy nilobava, dia tahaka ny zanak'ondry entina hovonoina sy tahaka ny ondrovavy zay mona eo anatrehan'ny mpanety azy. Eny tsy nilobava izy, tahaka ny zanak'ondry entina hovonoina. Nampahoriny izy tahaka ny zanak'ondry entina hovonoina. Ao amin'ny filazantsarany Jaona 1:1, ny andininy 520 sy 430. Filazantsarany Jaona 1:1, andininy 520 sy ny andininy 430. Noho ny ampitso dia nihitany Jesosy avy nanatona azy Jaona, ka dia hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Andininy 530 sy 430. Noho ny ampitson'iny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roalahy, ary nijery an Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Petera 1:1. Petera 1:1 ka ny andininy 5:20 sy 5:20. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena-dala zay azonareo tamin'ny entindrazana, fa ny rahasoan'i Kristy toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy betibetina. Ny tantarany zanak'ondry dia hitatsika indrindraindrindra any amin'ny bokin'ny lalàna, mikasika ny amin'ny fanaovana fanatitra, fa ny fanatitra natao mazana dia zanak'ondry. Ahitantsika any amin'ny bokin'ny Exodus, Leviticus, Numeri, Deutéronomie, ahitantsika ny amin'ny zanak'ondry zany. Ary ny atserovantsika ny tantarany zanak'ondry izay nitondra famonjena voalohany indrindra dia ny zanak'ondry ny Paska, dia le ranony zanak'ondry natao tamin'ny tolam-baravarany zanak'Israely ny rany ary nohanina tany amin'ny tany Egypte zany, mba hanavotana ny zanak'Israely hiala ao avy amin'ny trano nandevozana tany Egypte. Fa ny tohiny dia ny olona zay nanota any amin'ny Leviticus 1:1 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 10 dia ahitantsika reo lalàna ny amin'ny fanatitra, ary ny fanatitra natao tamin'izany dia zanak'ondry na zanak'omby na zanak'osy, ary voalaza ao amin'ny Leviticus zany. Ny fanatitra izay natao dia zanak'ondry tsy misy kilema, ary zany natonga ny Petera hoe toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema na rahan Jeso Tompo. Ny zavatra nitranga teo amin'ny tantarany zanak'ondry anefa dia nanjary naharikoriko an'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely zany. Raha mamaky ny Isaia 1:1 ianao dia ahita fa nanjary halan'Andriamanitra ny fanatitra nataon'ny zanak'Israely. Hoy izy hoe, ataoko inona ny zavatra betsaka vonoinareo ho fanatitra ho aho, Jehova? Efa tofoka ny ondry lahy atao fanatitra hodorana sy ny saboran'ny zanak'omby mifahy aho, ary tsy sitako ny ranony vatotr'ombolahy sy ny an'ny zanak'ondry ary ny an'ny osolahy. Fofona fahavetavetana amiko zany, aza mitondra fanatim-poana intsony. Andriamanitra ihany nanao lalàna
hoe aza misy miseho foana eo anatreko tsy mitondra fanatitra kanjo izy ndray nilaza eto hoe leo aho tofoka aho zavatra nisy de zao nisy faminaniny io Isaia io ihany ilay Isaia lazan'Andriamanitra hoe tofoka ny zanak'ondry nataonareo fanatitra leo aho manjary fofona fahavetavetana amiko ny fofony fanatitra ataonareo hanitra kasitrahana ny fanatitra natao fa izany ny lazan'Andriamanitra azy manjary fahavetavetana izy am'izao fotoan'izao nahoana tsy miova ny toetran'ny olona mbola mietsara velatsy ihany mbola mangalatra ihany mbola manompo sampy ihany nefa de mitondra fanatitra halako ny fitoam-pivavahanareo o Jehova fahavetavetana amiko izany rehefa nahita zany ny tompo dia nasehon'Andriamanitra azy ny fanekena vaovao tany an-danitra ary io Isaia io ihany naminany hoe isy zanak'ondrin'Andriamanitra entina hovonoina tsy milobava tsy hafa izany fa zay ambarany jaona hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao Jesosy no ambarany amin'izany zavatra hitatsika ary de nitondra titra hoe zanak'ondrin'Andriamanitra Jesosy satria no avaozin'Andriamanitra ny fanekena tamin'ny zanak'ondry teo aloha ny zanak'ondry teo aloha manko de zao ny olombelona ihany no nitondra azy amin'ny fananany olombelona zanak'ondry anaha na zanak'ondry novidiko izany no entiko natao fanatitra fa ny zanak'ondrin'Andriamanitra kosa de Andriamanitra mihitsy no nanome azy hatao fanatitra fa inona ny zava-nisy raha jerentsika ny filazan'i Jeso tompo raha ohatra ka nanambara ny amin'ny ranony fanekena vaovao izy raha nylazainy jaona izy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao Jesosy ny ambarany am'izany ary ahoana ny fomba nalany ny fahotana zao tontolo zao na rany nalatsany tany Kalvari izany no azahoana milaza hoe fantatsika fa tsy zavatra mety ho simbana mety ho loha nanadiovana atsika nanafahana atsika tamin'ny fitondran-tena dala azotsika tamin'ny nentin-drazana fa ny rason'ny Kristy toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina Jesosy zanak'ondrin'Andriamanitra nandatsaka ny rano tany Kalvari hitondra famelan-keloka mitory inona amintsika moa zany mitory fa lay zanak'ondrin'Andriamanitra dia manambara tamina hafatesany fa mankahala fahotan'Andriamanitra ny fanahy zay manota no faty Hebreo 7:22 noho izany rehefa nitondra ny fahotantsika Jeso tompo ka nanjary tahaka ny olona mpanoty izy dia tsy maintsy maty izy lay zanak'ondrin'Andriamanitra tsy maintsy novonoina tsy maintsy maty satria nitondra ny fahotany zao tontolo zao raha tiana hovonjena ny mpanota de tsy maintsy nisy solovoina azy ary rehefa nivesatra ny fahotany mpanota lay solovoina dia tsy maintsy maty izy satria mankahala fahotan'Andriamanitra torinina amintsika koa lay zanak'ondrin'Andriamanitra nanaiky halatsa drasy hovonoina marin'Andriamanitra ka tsy mahay manamarina ny meloka fotsiny am'izao sika indraindray raha misy olona tratra-mbody omby zao nangalatra na namono olona na nandroba ka ohatra hoe alefatsika samborony gendarme jerena nefa ohatra sanatrika hoe afaka androandro na 3 andro to misy ny sasany to mivoaka fotsiny am'izao ony to hita mandehandeha resy arindray de hosika hoe tsy marina mihitsy zany fitsarany zany olona tokony hoe lohina reny olona tokony vonoina azy hoy ny sasany satria ny marina tsy manamarina ny meloka fotsiny am'izao Jeso tompo tsy azon'Andriamanitra no amarinina tsy azony nataony nanamarina azy satria nivesatra ny fahotantsika izy ny fahitan'Andriamanitra azy tamin'iny fotoanany Getsemane sy Kalvari iny dia tena mpanota iringiriny
fa sady mpamon'olona sady mpijangajanga sady mpangalatra sady mpanao ratsy izany fahotana rehetra zany no nentiny ka tsy azon'Andriamanitra nataony nanamarina azy na de niantsoantso azy izy hoe Andriamanitro nahoanany de mahafoy ahy ianao tsy azon'Andriamanitra tao ny manamarina ny olomeloka nanjary olomeloka Jeso tompo nisy olovoina ny olomeloka izy ka nanjary olomeloka ka de tsy maintsy maty izy lay zanak'ondrin'Andriamanitra mitory fa marin'Andriamanitra ka tsy afaka manamarina ny meloka izy nefa koa lay zanak'ondrin'Andriamanitra de mitory ny halali ny fitiavan'Andriamanitra ahy ny halali ny fitiavan'Andriamanitra anao fa inona mo nahatonga an' Jeso tompo olombelona ho zanak'ondrin'Andriamanitra fantatrao mo olombelona ny Jesosy fa tsy mba tany amin'ny maternité izy niteraka fa tany am-pahitra zanak'ondro manko zanak'ondrin'Andriamanitra ary izany namangy azy voalohany indrindra mpiandry ondry zanak'ondro manko izy saingy izao zanak'ondrin'Andriamanitra mba heverinao anie zany hoe mpanjaka nanjary zanak'ondro zany inona ny antony fa inona ny nanery azy tafinofo fitiavana anao fitiavanahy inona ny nanery ny fon'Andriamanitra ampitafinofo ny zanany anjary zanak'ondry mba tsy ho very anao fanana fiainana mandrakizay inona ny nanery an' Jesosy tsy handany ovonoina alamba raka ororana ampahoriana satria tiany aho tiany ianao ary ny alali ny fitiavany ve raha takatrao ny alali ny elanelan'ny lanitra sy ny tany de izany no alali ny fitiavan' Jesosy satria avy any an-danitra izy no nidina teto an-tany haninona ho zanak'ondrin'Andriamanitra hitondra ny fahotanao hitondra ny fahotako zanak'ondrin'Andriamanitra Jesosy satria tiany ianao tiany aho mba ho vonjena ary ny mahafaly de izao raha milaza sika ny amin'ny zanak'ondry milaza an' Jesosy de izao eo amin'ny fotoana zay anoloran'ny ainy eo ambony azo fijaliana io nanambarany jaonazy hoe tonga nofo izy izany no ahitanao izany amin'ny faminaniana any amin'ny Isaia no ahitanao azy de any amin'ny apokalipsy rehefa avy eo fa nahoana misy dikany manko zany ny fifaliana de izao lay mpanota voavela eloka de ambara ny soratra masina hoe manjary fofombady ny zanak'ondry tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry hoy ny apokalipsy 7:17 ary izy ireo ampakariny ireo ny akanjon'izy ireo no fitsiny tamin'ny ranony zanak'ondry ny olona ny bebaka ka nanaiky ny ranony zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao ho famelan-keloka ho azy ho fanadiovana azy ny bebaka tamin'ny fahotany izy ka miaiky hoe Andriamanitro ny ranon'ilay zanak'ondrinao nalatsaka tany Kalvari izany ny famelan-keloka ho azy dia manjary soratanao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry ny anarany izany ny voalaza fa tsy hiditra ao mihitsy zay tsy masina hoy ny apokalipsy 1:20 fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry ihany apokalipsy 1:20 andininy 7:20 izany ny fifaliana ry havana haive zaty haive ianao io na de mpanota aza ianao na de tena faran'izay olona iringiriny amin'ny fanaovany ratsy aza teo aloha rehefa nibebaka tamin'ny fahotana ianao ka nanaiky ho sasany rano Kristy le ranony zanak'ondry tsy misy kilema ka nodioviny ny akanjom-panahinao ho tonga olom-baovao ianao raha misy olonao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy de ho soratana any amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry any an-danitra ny anaranao nahatonga Jesosy ilaza hoe aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo hay ianao io hanjary fofombadin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra hanjary olo tian'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ary amboniny zany rehetra zany hanjary ho mpandresy miaraka amin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra raha mijery isika
ao amin'ny apokalipsy toko fa 7 andininy fa 4 dia ambarany ao fa misy ady atrehin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, kanefa lay zanak'ondrin'Andriamanitra maharesy satria mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo izy. Lay zanak'ondry ve izao no tenin'ny olona amin'izay fotoana iverenany, hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mienjera aminay ka afeno zahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Ny fiverenan'ny tompo dia fiverenana amin'ny fahatezerana, saingy izao ny olona izay efa nanjary fofombadin'ilay zanak'ondry dia hifaly sy ravoravo, tahaka ny voasoratra amin'ny apokalipsy ihany hoe aoka isika hifaly sy ravoravo fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Ao amin'ny apokalipsy toko faha 7 dia voalaza hoe mandiny faha 12 ka hatramin'ny 14 ary ny tanoka 10 zay hitanao dia mpanjaka 10 zay tsy mbola nahazo fanjakana, fa mandray fahefana ho to-mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy. Ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidia. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Ary haresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Ny olona efa voantso mahatoky ao amin'ny Kristy hiady aminy ny bibidia, hiady aminy zao tontolo zao, hiady aminy Satana. Fa izao handresy miaraka amin'ny Jeso tompo lay zanak'ondrin'Andriamanitra ireo satria mpanjaka ny mpanjaka Kristy. Io zanak'ondry io ani zanak'ondry malemy fanahy fa mpanjaka ny mpanjaka izy. Ary izany ry havana ny mahafaly fa io Jeso tompo zay lazaitsika hoe to malemy to osa kanjo fitiavana antony netezany hidina teto an-tany, hiady aminy ny bibidia, hiady aminy Satana, hiady aminy olona, fa saingy izao handresy izy satria mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, io zanak'ondrin'Andriamanitra io. Fanantenana lehibe indrindra ho antsika nefa momba n'io zanak'ondry io dia izao ny voalaza hoe ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana zay ihany zanak'ondry ihany. Zanak'ondry manana boky any an-danitra izy, anoratan'ny olombavonjy, anoratan'ireo rehetra zay nanaiky ny fitiavany, anoratan'ireo nanao hoe eny tompo fa ny ranao dia le ranony zanak'ondry tsy misy kilema, izany ihany ny fanantenana ho ahy amin'ny famelan-keloka ho ahy. Izany ihany ny tokiko, tsy ny asa ataoko, tsy ny mahaizao na mahaizao ahy eo amin'ny fiarahamonina, tsy sanatria ny asa ataoko amin'ny fiangonana na ny soranao izao sy izao, tsy izany ny fanantenako, fa ny ranao Jeso tompo, ny ranao lay zanak'ondrin'Andriamanitra, zanak'ondry tsy misy kilema. Izany ihany ny fanantenako satria izany no azahoanao manoratra ny anarako amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry. Misy teto lay zanak'ondrin'Andriamanitra hanaisitra ny fahotana zao tontolo zao, hamonjena izao tontolo zao. Maty teo amin'ny hazo fijaliana lay zanak'ondrin'Andriamanitra, nomboana tamin'ny hazo fijaliana lay zanak'ondrin'Andriamanitra mba tsy ho very za rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany nahatongavany.
ko raha mitady lalakafa hamonjenanao ivelan'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra amin'ny fahotana zao tontolo zao ianao de milaza aminao aho fa misy lalana ataon'ny olonao mahitsika anjo lalana makany fahaverezana no ifarany. Ary raha ohatra ianao ka makalaza ny Pasika nefa tsy mahalala ny asaribidiny ranony zanak'ondry fa fety tahaka ny fetiny zao tontolo zao hoe miazakazaka re manao karate manao anty zany ny fetinao amin'ny andro Pasika, malahelo aho ilaza aminao fa tsy zany ny fetin'ny Pasika. Rehefa tonga ny andro Pasika de fetin'ny Pasika misy aza balile Pasika fanevatevana ny ranony zanak'Andriamanitra latsaka tany Kalvari noho ny fahotana izany. Raha kristianina ianao ny manao zany de tsarovy fa manitsakitsaka ny ranony zanak'Andriamanitra, le ranony zanak'ondrin'Andriamanitra ianao. Raha ny jentilisa moa ny manao zany tsy fantany enie, tsy fantany zany. Fa raha ianao kristianina no mankalaza ny Pasika amin'ny fenty fanaon'ny jentilisa de milaza aminao aho fa fanaovana tsinitsinina ny ranony zanak'Andriamanitra izany. Satria ny fifalian'ny Pasika de fifalian'ny olona voavela eloka fa tsy fifalian'ny olona miaina amin'ny fahotana. Ny zanak'Andriamanitra ary Jeso zanak'ondrin'Andriamanitra de mitory amintsika fa mankahala fahotan'Andriamanitra. Tsy afaka manamarina ny meloka izy ka na ny zanany aza de nomboana tamin'ny hazo fijaliana rehefa mitondra ny fahotantsika. Nefa tiantsika izy ka natolo no zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, lay tsy manatsiny mba ho vonjena ianao. Ary izany tokony hahatonga anao hira hoe mamy foko ry Jeso ny famonjena izay vitanao. Ny ady sokona avelanao tena afaka mandrakizay. Noho izany Jeso malala ho mpamonjy soa, indro ny aiko raisoanao, velon-kanompo aho velon-kano, vonon-kanao zay sitrakao. Ivavaka isika. Misaotra Tompo no ny nanenkenao zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotanay. Misaotra Jesosy io no ny nanenkenao alatsa-dra mba hanadiovana ny fanahinay maloto sy lomoro mpahotana. Misaotra anao no ny nanenkenao hanoratra ny anaranay ao amin'ny bokin'ny fiainana mba ho vonjeny zahay ka ho mpandresy miaraka aminao lay zanak'ondrin'Andriamanitra, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Aoka hazava aminay Tompo fa tsisy lalam-pamonjena ho anay afa-tsy ny fandalovanay eo pototry ny hazo fijalian'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra nalatsa-dra mba ho voavela eloko zahay ary mba ho tonga olo marina rehefa mamarinina tamin'ny vonana. Ampio zahay Tompo mba ho tianao ary hanompo anao satria na de zanak'ondry azy ianao hamonjena anay de mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo ianao. Amin'ny anaranao Jesosy io nanaovanay izany bavaka izany.